feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonotaparitany Antananarivo. Feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora. Manakory amin'ny hafaliana indray no iarabanay avaty Betania anareo mpanaraka ny radio teny fiainana. Tonga indray ty ny fotoana iarahantsika eto amin'ny fandaharana feonantsiva sabotsy ny anjo amin'ny 7 ny ora. Anio fahafolo ny volana janoary 2024 dia Samson no eto amin'ny fanolorana, ivangomatotra kosa no miara-manolotra amiko. Miaraba ny sery namako. Miaraba nisay koa ny tenako ry Samson ary mikopakopa tanana ho anareo mpiaino ny tokantrano. Eny se ety am-piandohana dia miararanao sady izahay azo impana sy hery manarafinaritra areo. Me, I know.
Teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina hifampizarana amintsika an'io ity dia izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia mila izaho izay miendriky ny fampianarana tsy misy kilemy, ny lehilahy antim-panahy anaro anono tena, ho maontina, ho endry, atanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antim-panahy koa anaro hitondra tena toy izay miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy andevoziny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampiariny ny vehivavy tanora fanahy, ho tia ny vadiny, ho tia ny zanany, anono tena, ho madio tem-panahy, hiasa ao an-trano, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenany ratsy ny ten'Andriamanitra. Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro anono tena ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianarana ny maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamantinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsinina, mba ho menatra izay manohitra satria tsy hisy ratsy hitenenany anareo. Amen. Hosetry n'izany tenin'Andriamanitra izany dia ndehantsika rehetra hanolotrika ny lohantsika ary ndehantsika hiara hivavaka. Ry Jesosy Kristy tomponay io, mbola velom-pisaorana anao ny fonay, velom-pakasitrahana satria noho ny fitiavanao sy noho ny famindramponao dia tratra izao maraim-baovao izao indray izahay. Tsy herinay tokory tompo na tanjakay no nahatraranay indray an'ity andro anio ity, fa teo tokoa ianao ilay niaro sy niday anay. Misaotra anao koa izahay no ny tenin'Andriamanitra nomenao anay, entinay hamakivaky ity andro ity, entinay hamakivaky ity herinandro ity ary entinay hamakivaky ny fiainanay manokana mihitsy. Ny angatanay aminao ry Tompo dia ny mba hampitoeranao izany teninao izany aty anatinay tsirairay avy, ka mba hamoazana izany be alohan'ny hiverenany any aminao. Mangataka aminao izahay mba ampio sy vimbino ary tantano ireo mpiaino rehetra an'ity fandarana ity. Aoka ianao no hialoha lalana anay amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Tompo tiao miainoa sao fivavaka mitala ny fanahinay hamasino ho tonga maaminao. Efesatalena Tompo tiao mijere reto zandrinao marobe ny fanahinao mamonje anay panomponao. Ny skotisma ve? Eto amin'ny zanam-pandaharana skotisma ve dia ndeha ny laso no resahana. Isan'ny fomba fanabeazana skoto ny fiainana kalamanjana, izany hoe tsy mifidy anaty zoro efatra sy tafo fa eny amin'ny ivon'ny natiora no miriry. Izany indrindra no antom-pisian'ny lasy satria izy io dia atao any anaty ala, izany hoe eny ankalamanjana fa tsy any anaty trano tsy akory. Inona ary izany lasy zany? Ie, eo indrindritsika izao ry namana. Ny lasy dia fihetsiketsehana mahaliana tanterahana eny ankalamanjana mba ahafahana maneho ny maha-izy azy ny beazina ao anatin'ny fifaliana sy fisetrana ny sarotra. Azontsika valiana koa izay fanontaniany se izay hoe ny lasy
dia fampiarana ireo zavatra hita tany anatin'ny fivoriana isaky ny sabotsy na alahady. Eny, misaotra ny se tena mazava tokoa ny zavatra nytenen'ny se, fa inona kosa ary ny antony ilasiana? Eny se, maro tokoa ny mametra-panontaniana hoe fa maninona ireo skoto ireo no milasy. Tsotra sy mazava ny valiteny nolazain'ny Baden Powell ilay nanorina ny skotisma. Tao anatin'ny boky Éclaireur no nangalana ireto teny ireto. Ny lasy no isan'ny fihetsiketsehana manintona ny ankizy indrindra. Eo no fotoana ampianarana azy tsy antehatra afa-tsy amin'ny herin'ny tenany, hikarataka sady hanamafy ny fahasalamany koa. Tia koa mbola tenin'ny Baden Powell anankiray. Ny olona zatra nanao karazana asa tany an-dasy amin'ny mahaskoto azy dia ahita fa rehefa miakatra an-tanàna izy dia mora aminy ahita asa satria afaka manao ny karazana asa rehetra izy. Farany hoentiko amalina izay tenin'ny sezay dia araka ilay nosoratan'ny Baden Powell ihany, fa tao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Aids to Scoutmastership. Ny ankalamanjana no tena tanjon'ny skotisma ary io koa no tena fanalahidin'ny fahombiazana. Araka ireo teny nambaran'ny Baden Powell ireo zany dia ny lasy dia fitaovana ampiasain'ny fikambanana skotisma hanazarana ny tinaiza mba ho mafy toto sy hikarataka, hitaiza azy hanana toe-pahasalamana tsara amin'ny alalan'ny fifohana rivotra madio sy ny fampiasana rano voajanahary. Any koa no hijerena ny fahaizan'ny boakely mampiatra ireo fandaharana natao tany am-pivoriana. Anefena ny toetra ny tsirairay avy ihany koa ny any an-dasy amin'ny velarana ny talentan'ny tinaiza hitondrana amin'ny zava-baovao ary koa ankasitrahana ireo boakely mendrika. Ie, misaotra ny se amin'ny fanazavana fohifohy atao hoe lasy ary isaorana ihany koa i filoha kiro mirenty amin'ny tahirikevitra. Mamika mafy zany aritrafa nana mamaiky tonga ndasina ilala mavitribitry kely fofaly ravo miarazifa neriary andasia irarodobe novetesy nareka falery kasamimira hoe rilasi mame nachukutomito tani fufali au wanati kwa waitana. Rezuki zanji netataneni ava na isireni laza na ifutona fu Simana dino sana chilaya kana nefitira deriari andasia ira rudu benu vetesi nareka faleri kasami mirawe rilasi mame nachukutomito tani fufali ya wanati kwa waitana. Nila sirera tua kafandinia nanu maninu zaba chana batuvena fafia rami yana kuwasa mafia zijabuka peirusu andasia ira rudu benu vetesi nareka faleri kasami mirawe rilasi mame nachukutomito tani fufali ya wanati kwa waitana ira rudu benu vetesi nareka faleri kasami mirawe
Rilasi mami najukutomito Kalifufali au wanati kwa waitana Traikefa Haira andeha hifampizara Ny andeha fampizarantsika an'io dia ny mety hasolon'ny antibiotika ary mbola hivangimatotra ihany no anazava fohifohy atsika n'izany. Ie, misaotra ny sena nome fitenenana araka ny notenen'ny Samson teo dia ireo akora mety hasolon'ny antibiotika no entina hifampizarana ao amintsika mpiaino amin'ity androany ity, na eny am-pivoriana eny na ny andasy na ny atokantrano na any am-pianarana na eny amin'izay misy atsika rehetrarehetra eny dia mety azo atsika ny ratra. Indreto ary misy zava-maniry azontsika anoloana ny antibiotika dia ao voalohany indrindra ny tongolo be. Ny anaovana azy io dia voasana izy aloha mazava ho azy analana n'ilay hodiny dia rehefa voafy ilay izy dia tetitetehana ary iny no tonga dia hohanina amin'izao zany fa tsy afangaro ninninina. Dia akoatran'izay azontsika ampiasaina ihany koa ny tanatanamanga. Ny anaovana ny tanatanamanga indray dia le eny amin'ny izy le maniry iny no alaina ny raviny, dia iny raviny iny no ampangotrahana, zany hoe tenehana, dia le ranony avy ny tenehana anazy iny no sotroina dia azontsika anoloany antibiotika tsara mihitsy izay hevitra izay. Hevitra roa maivamaivana sy tsotsotra ihany ireo fa ny tsara indrindra araka ny nolazainay hatrany dia ny manatona dokotera sy toeram-pitsaboana. Eny se isaorana se betsaka nanome an'ireo torohevitra majinijinika ireo. Ireto ihany koa mbola misy torohevitra vitsivitsy izay mety mahasoa an'se amin'ny fiainana andavanandro. Eny se voalohany amin'izany ny mamofy tongolo tsy mitomany. Mba tsy tomanina na latsaka ny ranomaso dia atao anaty rano ilay tongolo voasana sy izay voafofy. Raha toka nipetahany siligoma kosa ny akanjony se dia izao atao: manala ny dity miraikitra ny fametahana ilay lamba ora iray anaty congélateur. Ho an'ireo mpianatra kosa dia ity ny hevitra fanalana ny encre amin'ny akanjo: asiana dentifrice matevitevina eo amin'ilay faritra misy ny tasy avela ho maina tanteraka ary sasana avy eo. Toy izao indray koa ny fanalana ny fofona laisoa. Rehefa mahandro dia asiana silaka mofo dopaina kely miaraka amin'ny ao, zany hoe hidina miaraka amin'ilay laisoa anaty vilany zany le mofo dopaina rehefa ahandro azy se. Ary farany mba analana ny fofona hena mitady ho simba reny dia ampangotrahana miaraka amin'ny vaingana charbon iray ilay hena, dia arina io rano io miaraka amin'ilay charbon. Unua uraposku unua famaninne non fanumetana la kavia. Unua uraposku unua famaninne non fanumetana la kavia.
Kenoi ni filaza kosa tsy maninona mitsy ny akavanana fa zaleonany anay amin'ny akavy mifaningitra tsara mifankaty ko angamby zahay tsa hodisokora manolotra ny akaiky ny fo zany fomba amposkotoka de io vonsaina zatao maloto aha zany re zany fomba amposkoto zany re ka maninona raha mifanometana nakavia zany re zany fomba amposkoto zany re ka maninona raha mifanometana nakavia unoa raposkoto unoa fa maninona no mamonjy lanonana vao miketya unoa raposkoto unoa fa maninona no mamonjy lanonana vao miketya feonantsiva Kenoi ni filazako azy mihaja de mihaja ankostara ary tsy misy kiana azo amboatra kanefa ny olona voninkazo dia manao sorta sy mikapo ka leo izahay mba hanao gety na andro malaza na andro fety zany fomba amposkotoka de io vonsaina zatao maloto aha zany re zany fomba amposkoto zany re ka maninona raha mamonjy lanonana vao miketya zany re zany fomba amposkoto zany re ka maninona raha mamonjy lanonana vao miketya afatsy Baden-Powell. Arak'izany ny fanabeazana dia tsy tokony hianona fotsiny amin'ny fampianarana ny tovolahy mba ahaizany miala ireo fandrika eo amin'ny fiainana na ampianatra azy antonasa ihany fa lehibe lavitra noho izany dia tokony hampianatra azy iaina mampianatra azy ankasitraka ireo akantony zava-tsoa rehetra eo amin'ny tontolo misy azy mampafantatra azy amin'ny alalan'ny zotopo sy ny fiaraha-miasa fa afaka manampy hampandrosoana ny filaminana sy ny fahasambarana eo amin'ny firenena izy ary ny toe-tsaina tia mifankafantatra eto amin'izao tontolo izao ka amin'ny alalan'izany no andraisany ny anjara fahasambarany mihoatra amin'ireo arena sy fahefana na koa toerana kendrena izay azo antsoina hoe fahombiazana. Afatsy Baden-Powell. Nosotonina tao amin'ny boky Life Snakes and How to Meet Them na ireo sakana eo amin'ny fiainana sy ny fiatrehana azy nosoratan'ny Bibi tamin'ny taona 1970.
ianao no mampifoy ireo tanora maro andray andrakitra manjaroatranyre miarity lehibe napetraka aminao ry mpanazavao hatraminitalo ianao no nampifoy ireo tanora maro andray andrakitra Miaraka hivavaka ary sika ry Jesosy Kristy tomponay zanak'Andriamanitra velonao mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izahay ankehitriny fa mbola nomenao ny fitiavanao mandrakariva efa nafoinao ny ainao hamonjy anay noho izany fitiavanao izany koa dia mbola mamerina ny fifonanay izahay amin'ny ota rehetra izay nataonay teo anatrehanao ankehitriny dia mangataka ny fainanao masina hitoetra mandrakariva aty amponay izahay mba hahafahanay mandresy ireo fakapanahy sy ireo ratsy izay tsy mitsahatra ny mahalengelanay arovy amin'ny tananao mahery izahay tsirairay avy Jesosy eo na ny any tokantrano sy ireo rehetra izay miaino anao androtsainy fahasoavanao sy ny fiadananao avokoa izahay ary tario lalana hatramin'ny anio ka ho mandrakizay dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany misaotra Jesosy eo amen. endry se tapitra sady ity ny fandaharana ho an'ity androany ity isaorana indrindra Andriamanitra satria noho ny fitahiny sy ny fitantanany dia tonga ety amin'izao famaranana ny fandaharana izao tsika misaotra anareo any tokantrano na any ampivarotana na any ampianarana na eny andalana izay manjoy tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny radio teny fiainana ary mirary koa izay raha mirary ny fitahiny tompo ho aminareo mandrakariva mandrapionareo feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonotaparitany Antananarivo feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6 ora